Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity mbola misaotra ny tompo isika afaka ny fampizara indray mikasika ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra androany iaraka hivavaka isika mialohan'ny anomboantsika ny fifampizarana. Tompo misaotra anao indray izay androany raha mbola afaka ny fampizara amin'ny alalan'ny tambazotra tahaka izao mivavaka manokana ho an'ny mpanaraka tsirairay avy mety misy ihany koa manaraka amin'ny alalan'ny CD sy ny DVD vavaka mba tena hikasika ny fonay tsirairay avy ianao. Andriamanitra tsy mifidy vanim-potoana iasana ianao fa miasa foana fotoana rehetra arak'izay nambaran'i Jesosy raha teo hoe ny raiky miasa ary za ihany koa miasa. Dia izay indrindra tompo no tianay ho tsapa amin'ity androndroany ity hoeny sy akasika anay manokana fanambaranao ary hitondra anay ho amin'ny fandrosoana sy ho amin'ny fiainana tsara kokoa eo ambany fitaritanao. dia aminaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany misaotra indrindra tompo. Amena. Eny ara-lasanabavy ifampizarintsika amin'ity androandroany ity Emission mikasika ny tokantrano larina fahafolontsika androany dia amaky-teny soratra masina ray ako atao am-boky Matio 7:20 andiny fa 7:20 sy ny fa 20 no vakiko aminaran'i Jesosy. Alazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambony tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa naiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Io teny io no ifampizarantsika amin'ity androndroany ity. Rehefa avy niresaka tsika mikasika ny zavatra izay tokony ho amboarina ao anatin'ny tokantranontsika, ny fifandraisana sy ny zavatra tsy mety rehetrarehetra dia iresaka tsika amin'ity androndroany ity mikasika ny vavaka. Aty amin'ny fahafolontsika izany vao miresaka ny vavaka. Mampatsiaro ahy ny fomba firesaka Paoly mikasika amin'ny ady ara-panahy ao bokin'ny Emission 9 dia manomboka amin'ny 10 izy miresaka mikasika ny hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanahy sy ny fanapahana sy ny fanjakan'izay fahamazinana izao dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Dia mitantara amin'izay izy sikino mifaraka sikino tafio daholo fedian'Andriamanitra rehetra sikino fahamarinana nyvalanareo tafio ny rary no fiarovatratra sy ny sisa rehetra. Dia any amin'ny 9:20 izy zay vao miresaka mikasika hoe mivavaha mandrakariva amin'ny fivavahana rehetra. Zany hoe raha tsorina aminao dia ny vavaka dia feh ny zavatra rehetra. Raha tsorina amintsika dia ny vavaka dia zavatra izay mamono finosina ny zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra izay hitako hoe mahadiso indrindra ny tontolo mpanompoana izay misy atsika dia izao indraindray ny vavaka eny samy manana ny fiaina moa io zany. Fa raha ohatra ka misy tafiditra ao anatin'izao fahatsoana izao dia fotoana izany izao ifanitsiana kely fa indraindray lasa any mivavaka foana ny fialantsiny. Ohatra izany izao mikorotana ilay tokantrano dia za fa mivavaka za fa tsy mitsahatra ny mangataka amin'ny tompony za efa manao fifadikanina za fa manao alim-bavaka za efa nangataka tamin'ny pasteranay izy efa tonga taty an-tranonay mivavaka sy sisa rehetra. Fa jereo tsara ny toerany, ny anjara toerany ilay vavaka eo fanambaran'ny apôstôly Paoly azonao vakiana izay Efesiana 1 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 zay. Fa araka ny lazaiko teo efa any amin'ny 9 farany indrindra zay izy vao miteny hoe mivavaha ny fivavahana rehetra dia amin'izany rehetrarehetra zany efa vita daholo zany le ady rehetrarehetra tokony ho atao efa voatafy daholo le fedian'Andriamanitra rehetrarehetra dia zay vao manarona amin'izay ny fivavahana. Fa raha ohatra ka ny fivavahana no tena iolomaizantsika sy ilofosantsika fatratra fa tsy misy hetsika ao anatin'le izy sy zavatra izay tokony ho atao izay efa ny fampiresana nanomboka hatramin'ny
toriteny voalohany mikasika ny tokantrano ka hatramin'ny toriteny fahasivy mikasika ny tokantrano. Raha vao tsisy iainanao reny dia tsy misy vokany azo tsapaitanana marina fa fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra marina fa mahery ny vavaka ary tena mahery tokoa ary tsy andiso an'izany mihitsy ny tenako fa efa fehiny zavatra rehetrarehetra io vavaka io. Dia androantsika zany ifampizara mikasika ny atao hoe vavaka tia, vavaka ho an'ny tokantrano, vavaka ho an'ny ankohonana, vavaka ho an'ny fianakaviana. Raha lasaina bavy ao anatina tontolo zay misy tokantrano marobe isan-karazany izay efa mifampiresantsika hoe miaina ao anatina korontana, miaina ao anatina zavatra izay tsy mandeha amin'izay lohan'ny intsony, efa tsy misy tsony ny firaisana, efa miray monina sisany akamaroan'ny olona. Ny sasany efa samy manana ny fiainany, samy efa mifanaiky izy vavady hoe dia mitsinjony ankizy sisany ataontsika raharaha fa dia zafa tsy tianao tsony ianao koa efa tsy dia mirehatra amiko loatra itsony ka dia alao samy manao zay mety aminy, samy manao zay mety aminy dia misy ary sasany moa zany efa nifanekena mihitsy hoe samy manana sakaizany samy miaraka amin'olona any ambadika any samy maka fitiavana any ambadika any fa dia ho an'ny ankizy sisa no iraisamonina, ho an'ny fiarahamonina sisa eo imaso fiarahamonina sisa mba tsy andoto ny tokantrano tsy hoe andoto moa zany fa tsy hoe ratsy endrika an'le tokantrano mba tsy hahatonga an'le tokantrano mba hampatonga ny sasany ihany koa mety hoe mba mahazo anjara andraikitra ihany ao am-piangonana na tsy fantatro noho ny antony marobe isan-karazany dia andao tsy sarakitsika, andao tsy hanao divorce tsika fa dia arahana arak'izay fotsiny le izy. Zany zavatra izay mitranga ao anatina tontolona tokantrano maro, tsy eto Madagasikara ihany fa nahatrany ivelany ao anatina tontolo feno aretina ny tokantrano. Raha ohatra ianao ka efa nanomboka nanaraka an'le hafatra ka efa manomboka hitanao hoe misy zavatra mandeha moramora tsy misy fiantraikany kely ao anatin'ny tokantranonao ny hafatra mifampizarana dia te hampahery anao ako indrindrindrindra ny anabavy izay miaina ny akamaroany fikoritana tokantrano sy ny vesatra sy ny faharatrana sy ny faharariana mikasika ny fikoritana tokantrano dia ny vehivavy fotoana izao tena hivavahana ho an'ny tokantrano. Dia raha ohatra ka tsy hoe raha ohatra moa zany fa ny akamaroanareo anabavy so tena miaina mihitsy hoe zarera ny mpanompo, zarera zanak'Andriamanitra, zarera nateraka indray ny vadiko tena tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsony tsy tia atsony tsisy fifandraisana inina tsony ny ankizinay maditra sy sisa. Za te ilaza androany hoe raha mbola miaraka nareo dia tsy mbola very fanantenana tanteraka ao anatin'izany tokantrano izany fa ny vavaka dia tena afaka atao ho fitaovana fampiraisana, fampodiana tsikelikely averiko eto foana fa tsisy zavatra tonga tampotampoka, tsisy zavatra tonga amin'ny fomba maikamaika, tsy hoe maika be dia alao tonga dia zao, alao tonga dia zao fa mandeha tsikelikely miandalana mihitsy ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny vavaka dia fitaovana anankiray azo ary afaka tsara hitaritana ny fampiraisana eo anivon'ny tokantrano. Io tokantrano iainantsika io dia mandalo zavatra be dia be mihitsy io. Ohatra tsotra zany lazaiko hoe na dia maditra ary ny zanakao dia io ditran'io dia na hoelana ho aingana dia tsy maintsy mitondra azy amina olana. Io ditran'io dia na hoelana ho aingana dia tsy maintsy mitondra azy amina olana. Na dia atao ary hoe mafilo be sy mafisofina be ny zanakao tsisy ninina azo atao aminy dia na hoelana ho aingana tsy maintsy tonga amina toe-javatra anankiray izy izay mety mafy be izy mety tena tsy te halala, tsy te hiaino mihitsy izy, fa rehefa misisikintsika zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fitondranam-bavaka dia tsy maintsy misy lalana sokafan'ny tompo eny andalana eny antsefatsefany eny, tsy maintsy ampahitan'ny tompo zavatra ianao eny antsefatsefany eny ahafahanao mirotsaka dia mampiditra ny filazantsara ao anatin'ny tontolo izay misy an'io zanako io na mety misy ny vadinao ihany koa. Tao anatina tantara anankiray tao amin'ny bokin'ny mpanjaka faharoa tao dia nisy tantarana lehilahy miaramila ina moa testy tanana kavanan'ny mpanjaka Siriana.
mpanjakany Sirianina izay fahavalon'Israely tamin'izany fotoana izany. Ary amin'izany miaramila sy tananakavanana ny mpanjakany Sirianina zany raha ny tokony ho izy dia tsy tokony hisy irika mihitsy ahafahana milaza mikasika an'izany Jehovah Andriamanitra zany amin'ity miaramila tandapa izay tananakavanana ny mpanjakany Sirianina zany. Fa tamin'ny fotoana anankiray tratrany abokany izy io, zay le teneniko hoe misy zavatra sokafan'Andriamanitra eny an-dalana eny. Tsika zany rehefa manompo ny tompo dia mila manompo ny tompo amin'ny fotsika rehetrarehetra, dia mila matoky ny tompo dia mila tena mandeha araka an'izay sitrapon'Andriamanitra, dia mivavahaza mijery ny toe-javatra zay mety mitranga fa mangatafo nanokafy lalana Jesosy ty tokantranoko ity. Androany zany tena iresaka spéciale vavaka mihitsy isika hoe anokafy lalana Jesosy ty tokantranoko ity. Matoa zay mbola tsy tafasaraka izay mivady hatramin'izao, mety eo ihany no resaka hoe satria izao fanarahana azy, satria ohatr' izao fandehany. Matoa ty zanako ty mbola eto anatrehako amin'izao fotoana izao, fa tsy efa maty na efa any amin'ny figadrana tsy tafavoaka tsony na mety efa miroboka any amin'ny faratapony tsy fantatro rehetrarehetra. Matoa ty mbola eto dia mbola misy ny fafana, mbola misy dia mangataka aminao tompo, me opportunité, me lalana anokafy lalana. Toy izany kely le tantara mpanjaka lay tananakavanana mpanjaka Siria teo. Dia rehefa nanomboka amin'izay tratrany abokana io lehilahy anankiray izay atao hoe namana io izay tananakavanan'ny mpanjakany Siria, dia nanana mpanompo vavy kely izy, zany hoe servante ozy izy amin'ny teny frantsay, tena mbola tanora kely zany izy io. Dia zao lazain'le servante hoe ao Israely tompoko izy misy mpaminany anankiray atao hoe Elisa mandehany ianao makany fa mino fa misy zavatra azon'io Elisa io atao anao. Dia na dia mafotaka zany ary ty lehilahy ty dia nony amin'izay abokana zay, nony amin'le toe-java misy izay tsy azo anoharana sy tsy misy vahaolana sy tsisy ninina azo atao, dia lasa izy nandeha nakany amin'ny Elisa. Izy sady tsy jiosy no tsy manompo an' Jehovah Andriamanitra fa mpanompo sampy, fa nisokatra ilay fahafahana, nisokatra ilay opportunité ahafahana mampifandray azy amin'Andriamanitra. Tsy toy izako lavabe ny tantara fa azonao vakiny zany amin'ny boky ny tantara mpanjaka faharoa zay ho apetratsika eto ihany ny verset misy azy ahafahanao mamaky azy. Fa ny faran'ny tantara dia zao resy latra tanteraka io tananakavanan'ny mpanjakany Sirianina io fa Jehovah no Andriamanitra ary lasa nivavaka tamin'ny Jehovah Andriamanitra io olona zay gentle izy io. Za te hilaza aminao hoe tsy fantatro vadinao na ohatry ny ahoana na iteny ianao mafobe makatsy makaroa tsy fantatro ny zanako na ohatry ny ahoana fa za mino fa eo anatrehan'Andriamanitra tsisy zany mafotsy vitany zany no mifehy azy sy mibaiko azy sy mitarika azy sy mitantana azy, fa ny anaty fotsika ihany koa rehefa mafy ny olona tsika ihany koa mila tena courageux tsara. Matsiaro ny tenin'ny apôstôly Petera mihitsy ny ahako hoe amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahantsaina, fa be dia be ny mpivavaka mino fotsiny fa any am-piangonana fa tsy manana an'izay fahatanjahantsaina izay, fa olona reradreraka foana, olona kamokamo, olona kivikivy sa sisa rehetrarehetra. Dia ao anatin'izao tontolo izay fampizarantsika izao dia te hampahery anao hoe mivavaha foana ianao aloha zany olona ray aloha zany resako, rehefa aveo iresaka le roa ary rehefa aveo iresaka le roa na telo. Olona ray aloha zany iresako mangatay ianao opportunité amin'ny tompo, mangatay ianao lalana misokatra amin'ny tompo, ahafahanao mizara filazantsara. Mbola tsy tena mizara filazantsara hoe ahoana moa zany, fa mbola hoe ahafahanao manampy ny ankohonanao, manoro-hevitra ny ankohonanao, mitarika ny ankohonanao. Rehefa misy problema dia zavatra tonga dia ao an-tsaintsika dia tompo fa ahoana ary ty vao ty olana ty Jesosy dia mivaha ny olana ao tokantrano dia ohatran'ny hoe tsotsorin'ny ray trano fotsiny le izy rehefa aveo. Fa rehefa misy ny olana, zay no mila fantarinao zay. Tsika zany mazoto mivavaka ny tompo anokafy lalana, tompo afavaka aminao vai, fa tonga tokoa ary lay lalana izay afahana mitarika ny ankohonana ao amin'ny Kristy. Angatantsika indray anakatonana an'le lalana Jesosy io, akatony le problema fa ao ny olona zanako Jesosy, ianao rery ihany io zany, ianao rery. Fa tsy zay le izy, fa reny olana rehetrarehetra reny dia tadidio tsara fa
marina foana ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Romana 7:20 ary ny Jeremia izay efa haitsika tsara ny 7:20 raha jiso andeny faraika ambin'ny folo. Za malala hevitra ho anareo Jehova hevitra hitondra fiainana fa tsy fahafatesana mba hananareo fanantenana amin'ny farany. Dia mila an'izay fatanjatsaina sy finoan'izay tsika ka rehefa misokatra ny varavarany, rehefa manana olana ny zanakao, manana fasahida manatona azy dia miresaka aminy. Ivavaka ho anao fanampiana tsy kiana, tsy moral, tsy mitondra ninja moral zany vao mainka samy mampitsoaka azy, vao mainka sany mampiataka azy. Ivavaka ho anao andao tsika ivavaka, andao tsika zay anao hiaraka ivavaka fa samy mino fa mamaly vavaka io Jesosy io. Rehefa misy olana zanakao, tokantranonao tsy mandeha amin'izay loany, miresaha amin'ny vadinao, ahoana ny amin'ity zanakitsika ity? Tsika efa niezaka ny zavatra rehetra, efa nanasazy tsika, efa nikapoka tsika, efa nanafay tsika, efa natao an'izao izy, efa natao an'izao, efa nitambatambazana, tsisy nety daholo zay tsika rehetrarehetra. Andao tsika senao, le vadinao amin'ny tsy mpivavaka, andao tsika senao, samy mino an'io Jesosy ivavahako io, andao tsika hiaraka ivavaka, fa hiditra amin'izay tsika am'le resaka teo vavaka an'olon-droa. Andao tsika hiaraka ivavaka, andao tsika hiaraka ivavaka fa samy mino fa zao nambaran Jesosy ao amin'ny boky Matthieu 7:20 le nitononiko teo, 9:20 sy 20. Ary naiza na inana angatahany anakiroa aminareo amin'ny anarako, ovaliko izany. Andao ty ampiaritsika. Enao zany amin'io efa nitondram-bavaka ny tany aloha, minoay enao ny famarina ny tenin'Andriamanitra fa misy zavatra izay ataon'Andriamanitra ao. Mety enao valim-bavaka fa misy zavatra enao mihitsy mila mampahery. Raha vehivavy enao dia mila mampahery ary mila mandresy lahatra. Ty zavatra ty mila fantatrareo ranabavy kely zay efa fantatrareo moa zany ny tena marina fa tsy ainanareo fotsiny. Ny vehivavy dia nomena Andriamanitra hery manokana, fahaizana manokana. Ny lehilahy dia malaza amin'ny hery, matanjaka zany ny vatana. Fa ny vehivavy kosa dia nomena fahefana sy fahafahana sy fahaizana ohatrany hoe ratsy le teny hoe manipuler, fa misy sariny zay mihitsy anefa napetraka tany anatin'ny vehivavy, fahafahana sy fahaizana mandresy lahatra. Fahafahana sy fahaizana mandresy lahatra ny tena olana ao anatin'ilay izy dia zao ampiasain'ny vehivavy amin'ny zava-dratsy le izy matetika. Ohatra zany hoe azony vola, hijangajangana, azony zay tedava sy sisa rehetrarehetra, lay fahaizana izay mandresy lahatra. Dia nefa rehefa tonga eo amin'ny toe-javatra anankiray zareo tsara fa nareo anabavy tena hainareo daholo ary fantatrareo tsirairay avy vadinareo. Dia rehefa angata-javatra amin'ny vadinareo ianareo dia fantatrareo mihitsy hoe zao no atao amin'ity vadiko ity, ohatra zao ny fomba atao. Dia jereo fa na le feo nomen'Andriamanitra ny vehivavy ary dia manana feo somary mandamilamba, manana feo ambony ny tonalité dia tado sao ambanao de ohatran'izao de ohatran'izao manampitamby de izy inge ohatran'izao ka io inge ohatran'izao de miodina le vehivavy. Matsiaro ny tantaran'ny Samsona sy Delila mihitsy ny ako hoe secret faran'izay tsy azo vahana mihitsy fa vitan'ny Delila ny nama azy, vitan'ny Delila ny nama le secret hoe Dalila moa sa Delila? Dalila, vitan'ny Dalila nama le secret hoe efa nafaran'Andriamanitra izy hoe raha voavahanao secret dia fatena. Enao dia olom-bofidy, enao dia olona izay nofidin'Andriamanitra trany amboaka ianao tsy fatena nohony amin'ny fahaizana sy ny capacité ana manipulation, mialatsiny amin'ny teny frantsay, capacité ana manipulation, fahaizana mandresy lahatra teo am-bavan'ny Delila. Tena voova, tena resy lahatra mihitsy ny Samsona ary tena mibaboka tanteraka. Jerena tsara tao anatin'ilay izy hoe vehivavy tena manana an'izany fahaizana zany, fahaizana mandresy lahatra. Tena hainareo io, tena talentanareo io, tena misy zava-miafina mihitsy ary tena misy zavatra napetraka Andriamanitra mihitsy any anatinareo anabavy. Fa ny problema tsy ampiasainareo amin'ny tokony ho izy ilay izy. Dia tsy maharesy lahatra fa
ohatrany hoe raha voana ka izy nge ohatran'izao hoe ka le izy nge ohatran'izao pastery ka le izy ane ohatran'izao hoe ka izy raha vo ohatran'izao izy raha vo resaka fivavahana izy raha vo ainao io za tena te ilaza mihitsy zany androany hoe to ambavaka zany mangata amin'ny tompotompo ty tokantranoko ity tena mangataka aminao Andriamanitra de mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo ary hitan'ny tompo mihitsy any anatin'ny fo eto aloha zany rehefa miresaka tsika n'le izy somary verina kely amin'ny afatra tany aloha hoe inona moa zavatra matery an'Andriamanitra fa ny matery an'Andriamanitra voalohany indrindra ho an'ny olona de tsy resaka filaminan'ny tokantrano ny tokantrano zany efa cadeau fotsiny zany zavatra efa omena memem-pona fotsiny zany fa ny teboka voalohany indrindra tokony atery fonao de zao enao raha ohatra ka voafonjy manahoana koa sy vadinao io vadinao ange ka mioma ny fahaverezana mandrakizay raha ohatra ka tsy voafonjy ny zanakao nge ka mioma ny fahaverezana mandrakizay ka raha ohatra ka tsy voafonjy ny tokantrano nge vita ihany na mikorotana io na tsy mikorotana na mefara amin'ino na mefara amin'ino na ny fiainana mitoy ihany ny zanakao any fiainana mitoy foana na ahoana na ivavaka izy na tsy ivavaka efa le ao ambadika lay fahavelomana mihitsy manahoana de raha ohatra ka tena marina ny tena zavatra tokony masotsika voalohany indrindra zany ao anatin'ity resaka hoe iresaka tokantrano ity marina fa tokantrano loha hevitra fa ny famonjena ny ankohonantsika mihitsy ny tokony ilomaizantsika sy masotsika voalohany indrindra fa rehefa tafiditra ao anatinareo tsirairay avy Jesosy Kristy lay mazava samy mahita ny dingana zay ho ataony avy ny tsirairay avy de samy misy fiovana eo samy avany amin'ny tsirairay avy fa raha ohatra ka tonga de ny tokantrano ny masoana atao ina ary tokantrano milamina be nefa andova fahaverezana mandrakizay ny ambiny rehefa aveo raha ohatra zany zao misy 5 ianareo anatin'ny tokantrano atao inona milamina tsara atao inona manana tokantrano ahoana moa le fomba le anarana fikambanana iny fianakaviana sambatra de makasary izy rehetrarehetra de mitsikitsiky daholo de dada sy neny fampitatana na manao bizou mihitsy ny de ny ankizy mitsikitsiky de ny akanjo tena mety mirafidrafitra tsara daholo de ny zanakavavy tena tsisy jejojejo mihoatra zany fa tena milamina be mafatifaty be le ankohonana mitondra maka izy zany ohatra ka fahaverezana mandrakizay ny ao ambadika fa ny tokony masotsika voalohany indrindra aloha zany raha iresaka le vavaka ho an'ny ankohonantsika de vavaka ho amin'ny famonjena ny fanahy de toizako amin'izay le resaka hoe ianareo vehivavy tena nomena fahafahana ozy ako hoe zavatra napetraka ny tompo any anatinareo any le izy zay zany no fitaovana izay natao lehilahy matanjaka ozy ako fa ny herin'ny vehivavy de any amin'izay fahafahana mandresy lahatra zay ny vehivavy rehetra de mahay mandresy lahatra ny vadiny daholo mahay mambabo ny vadiny daholo mahay ny fomba rehetrarehetra tsy milefitra daholo ny lehilahy rehefa tonga eo anatrehan'izay zavatra zay zay fahaizany zay fa eo anatrehan'le izy indrindra de araka ny teneniko foana hoe tsika olombelona selektif mpifidifidy amina toe-javatra anankiray tsika mampiasa an'izay fahaizana sy talenta izay amina toe-javatra hafa kosa tsika tsy mampiasa an'le izy zany hoe amin'ny tontolo anankiray tsika manao amin'ny tontolo hafa tsika tsy manao androany manomboka amin'ity andro androany ity mba ampiasao amin'izay ranabavy zay fahaizana sy zavatra izay nomen'ny tompo anareo zay tsy mba azona poketra sy kiraro sy akanjo sy anina foana isaka mihetsika ny armoire efa ikina be mbola zay ihany no ampiasaina an'le talenta zay nomen'ny tompo fa ny ampiasaina n'iny talenta zay omen'ny tompo iny tsy hoe manipulenareo kory le vadinareo fa resenareo lahatra ampaherezanareo taritinareo izy amin'ny fomba izay nomen'ny tompo anareo ampatonga ny ankohonana asoa ny ankohonana asoa ny tenany aloha voalohany indrindra ary asoa ny ankohonanareo ihany koa ao ambadika zay de ozy ako hoe ny problema rehetrarehetra raha lasanabavy aza maika fotsiny itsoka ny problema aza maika fotsiny hoe ohatra zany hoe tsy ampy ny karama vadinao miasa ianao ihany koa miasa ny vidim-piainana miakatra foana ny vary miakatra ny dépense rehetrarehetra ny volalany rehetrarehetra mitombo ny ankizy mianatra amin'ny privé satria efa tsy de tena tsara tsony ny kalitao an'ny fianarana any amin'ny sekolim-panjakana ohatra sy sisa rehetrarehetra de sahirana milomano ao anatin'ny fitediavana le ankohonana de vokatra le tsy fananam-bola de fampimenimena sy sisa de tsika igny mitondram-bavaka efa mitondram-bavaka tsika fa any amin'ny lalana tsy de tokony ho izy loatra de lasa letina-bavaka de araka le lazaiko teo ny problema de lalana misokatra
Zay zany manomboky androany aloha izy ny tenin'Andriamanitra zay milaza amin'ny Romana 12:12 hoe miova ianao fanavozana ny saina alalanao sitrapon'Andriamanitra rehetra de zay tsara sady angasitrahana ny marina. Ny zavatra mila iovanao fanavozana ny saina amin'ity androndroany ity fampizarantsika de ny problema de lalana izay omeny ny tompo anao. Ny problema dia tsy zavatra ratsy, tsy voatery ho ratsy fa lalana ny problema rehetrarehetra. Zay le hoe miara-miasa soa teo raha zanak'Andriamanitra marina ianao, raha manana antoka ianao fa efa novain'i Kristy ny antom-pisinao, raha manana antoka ianao fa ianao de tsy olombelona tsotratsony fa zava-boary vaovao. Raha tsy hainao zany jereo ny afatra ny aloha mikasika an'izany afatra 12 ohatra miresaka mikasika an'izany fiovana antom-pisina izany. Rehefa manana antoka ianao hoe tena novain'i Kristy ny antom-pahavelomako, novain'i Kristy ny foko, de zao ny zavatra mila fantatrao ao anatin'ilay izy. Rehefa hivavaka am'izay de zao ny zavatra mila fantatrao ao anatin'ilay izy, opportunité, lalana daholo ny zavatra rehetra. Ka io fikorontanana ao anatin'ny tokantrano io tsy fampimbola iainanareo isam-bolana io, vao miditra ny vola de mety mikarama ianareo zany fa mety ny totaly ny karamanareo mivady mety eo ihany, tsy haiko tsy fantatro 3 hetsy ohatra, tsy fantatro ohatran'izay ohatra, de tena tsy mahavita ninina, de tena raha vao misy marary de tena olana be, de tena ohatran'izao, tena ohatran'izao. Sa te ilaza aminao hoe azo ataony mandray an'izany ho tahaka ny problema tahaka n'izao tontolo zao, fa azo ataony mandray an'izany amin'ny fomba fisaina ny zanak'Andriamanitra tahaka ny opportunité, tahaka ny lalana misokatra ao atsika, afahana mambabo ny ankohonantsika ao anatin'izany fiara-mivavaka zany. Naiza niza aminareo anakiroka mifanaiky angata-javatra amin'ny anarako ho ataoko zany. Marina zany tenin'Andriamanitra zany, ary io toe-javatra io tsy fampimboly io de hoe teo anatreha vadinao sao nge lazain' Jesosy zao ndao tsika asianao hiaraka hivavaka. Raha azo natao resahana amin'ny ankizy zao, raha ankizy sahirana foantsika ohatran'izao fandeha Jesosy mahay zavatra rehetra, andao tsika mba hiaraka hivavaka. Io tenin'Andriamanitra, andao nge mba andramatsika zany lazainy Salamo 4:20 tsy fantatro ianao mahay azy kokoa ngamba noho izao hoe andramo izy ka izao fa tsara Jehova, na 7:7 anoany na 20 andramo ka izao fa tsara Jehova. De andramo zany zavatra zany Jesosy nampanantena, tsy teny fikasana ho an'i Israely io, tsy teny fikasana ho an'ny mpianatra io, tsy teny fikasana ho an'olona hafa io, fa teny fikasana ho an'izay olona ao amin'ny Kristy rehetrarehetra. De manambara izy fa raha misy roa aminareo mifanaiky, sokafan'Andriamanitra ny opportunité. Inona le problème? Tsy fananam-bola, andao hiaraka hivavaka tsika. Inona le problème? Marary ny zanaka, tsika ny fanaotsika de mitomany de mangataka mitompo de hoentina any am-piangonana de sisisa tsy ratsy zany. Tsy ratsy le hoentina any am-pastera mba hoentina mbavaka. Fa za te hizara androany andramo eo matotoko 7:20 andramo. Tsy ratsy le entina ten'Andriamanitra raha teo milaza an'izany hoe misy marary va aminareo aoka izy andeha ao any amin'ny aloolona sy sisa rehetrarehetra. Jakoba 5:5 ihany koa misy an'izay. Tsy ratsy zany, tsy diso zany. Azo atao zany tsy fahadisoana manao an'izany, tena tsara manao an'izany, fa andramo misy problema ao tokantrano de tsy hainao rery ihany ranabavy foana aloha zany voateny eto fa tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny rahalahy. Tsy sika rery ihany zanak'Andriamanitra no mitondra azy. Araky ny fampiresantsika tamin'ny afatra tamin'ny tapabolana zay mikasika an'la hoe nofo iray ihany de tsy misy antsony ina moa olon-droa ao anatin'ny tokantrano mpivady fa lasa nofo iray. Tsy misy intsony problemanao rery ka lasa matetika le zavatra iainantsika, tsika mihitsy nge tsika mitady an'le fiainany nofo ray ihany nefa isika mihitsy no mampisaraka le izy aveo. Ahoana moa le fomba fampisarana? Misy ny olana ao anatin'ny tokantrano de za rery no mitondram-bavaka an'le olana, za rery no mitondram-bavaka. Tsy zaraiko am'le vadiko le izy satria za efa manana mialatsiny fomba fiteny préjugé fiendo ampitsarana amin'ny vadiko ka izy tsy na ohatran'izao ka inge vadiko efa fantatro nge io efa nanao an'izao nge efa nanao an'izao nge fa ianao mbola tsy nangataka tamin'ny tompo, ianao mbola tsy niresaka mazava tamin'ny tompo, velary eo anatrehan'ny tompo mihitsy ny zavatra mitranga sa zavatra miseho Jesosy io manomboka androany tena meo azy zany fafana mandresy lahatra n'ity vadiko ty zany. Ozy efa ao aminao zany fa mety le finoana sy ny fatokianao no mbola mampiozongozona anao. De androany ty afatra ty zany tena pratika mihitsy
aza tazomina ho anao rery Jesosy, aza tazomina ho anao rery Jesosy, aza tonga de alefa melo hoe ka izy sao fandramo zany. Tena milaza antsika hoe rehefa iainantsika zany tenin'Andriamanitra, tonga de tenin'Andriamanitra roa avy hatrany tsy na ny ainanao ampanaovana zany zavatra zany. Manana fahazarana mifampitondram-bavaka, manana fahazarana. Araka lazaiko teo mety mbola tsy pino ny vadinao fa resao izy ataontsika mba hifampivavaka. De rehefa tsy mety izy de tsy mety izy aloha amin'iny. Fa milazanao na oelana ho aingany manaiky io. Rehefa tojo ny zavatsarotra izay ilainy vavaka io, manaiky io. Eo izy mety manda, aza sina anina be rehefa manda izy, eny are. Alao fa de teneno ny zanakao. Zay zany aloha le mandeha tsikelikely zany le izy. Teo aloha za mivavaka ho anao manokana, ianao mivavaka ho an'le ankohonanao. Faharoa, raha misy roa aminareo mifanaiky, zay zany le mpivady, mifanaiky. Angataka zavatra amin'ny anarako miaino. Ny fahatelo zay vakintsika teo le matotoko fahavalo amby folo de ny faharoapolo angamba nisy raha tsy diso le hoe naiza ivorian'ny rona telo. Indray indrasitsika foana hoe any am-piangonana, fa tsy voatery any am-piangonana. Fa na ao anatin'ny tokantrano ary misy rona telo mifanaiky. Zany hoe raha ohatra mbola tsy mety ny vadinao hiaraka hivavaka, de vava teneno ny zanakao, antsika mba hiaraka hivavaka. Eto ambavaka, erao vavaka mihitsy mivava. Raha ohatra zany ka mety le vadinao, erao mivavaka ho an'ny zanaka reo. Reseo lahatra izy mila vavaka reo sasy reo. Mila vavaka na ihany rehefa tsy mahainy zasy tsy problème zany. Jereo tsara le fiovan'ny fanavozana fomba fisainana. Fomba fisainana zany taloha de zao tsy mahainy zanaka de tsy misy afa-tsy tonom-bavaka am'izao hoe Jesosy io ataovy mahay io. Atao de rehefa mahay anefa de mitondra azo azy zany de mampaninina zany. Le tokantrano toy mikorotana ihany, le problema any tsefatsefany ihany, le problema personnel zany samy mivany ny tsirairay avy. Manana problema le vadinao tsy nanana asa izy lasa nahazo azy izy mivany problemany ihany. Le zanakao tsy nahy, lasa nenahy mivany problemany ihany. Le zanakao naditra, lasa nendry mivany problema. Fa le tokantrano mijanona ao anatin'le fikorotanana sy le olana mandrakariva, tsy nitondra fahasoavana na inona ho an'ilay tokantrano, ilay fivahana olana. Azonao le olan'le izy. Olana miteraka olana nefa olana tokony hitondra vahaolana. Fa rehefa iny olana mitranga ao anatin'ny tontolo tokantranonareo iny no anapahanareo hevitra hoe io le izy, araka ny teneniko teo, nomena fahafahany ianareo aza misalasala mihitsy ny amin'izany zavatra zany. Nomena fahafahana. Ary zay mbola natoraly mbola natoraly zay, fa akoatran'izay natoraly zay isika zanak'Andriamanitra de manana ny fanamasina. Zao ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izy ampiaiky ny olona ny fadisony. Io fanamasina io zany manana fonction, manana asa fandresen-dahatra io. Za zao rehefa mitory teny de za tsy mandresy lahatra ny olona zany, za tsy manampitamby olona, za tsy manafosafo olona ary za tsy mampitahotra olona. Satria maninona ny fanambatambazana, ny fanafosafona, ny fampitahorana de samy fiezahana andresy lahatra ny olona. Mibeba ianao, raha tsy mibebaka ianao, hoany amin'ny elo ianao, de lasa mivavaka le olona satria zay ny teneny nampitahorina elo izy. Vava ianao fa raha mivavaka ianao alamo Jesosy zao fiainanao, Jesosy mahavita an'izao, Jesosy manao an'izao, Jesosy de lasa manao an'izay le olona satria za mandresy lahatra azy ianao an'izay. Fa ny avelako fanamasina, asa ny fanamasina mandresy lahatra. De ozy ato hoe ianareo vehivavy efa manana n'lay fahaizana natoraly ara-bojana ary amin'ny mahay mandresy lahatra, mbola fanampiny koa zanak'Andriamanitra. Tena milazanao ery mahagaga tsy takatry ny sainany ao ambadika zany fa minoako an'izany zavatra zany. Ka ny asantsika zanak'Andriamanitra, ny asanao pino, ny asanao olona ao amin'ny Kristy ao anatin'izao fanambarana zao. Masahi mijoro de zarao amin'ireo mpiaraka aminao ao anatin'ny tokantranon'ireo Kristy de zarao aminy. Mety zay aloha zany le lalany. Bon, io misy olana zany ahoana ny fomba atao fotsiny ampatonga an'ity zanako ty mba ho afaka mba hiaraka hivavaka say mba ho liana, mba ho voafantoka izy ao anatin'izay. Andao tena mba resahana. Jesosy ngy afaka mamanao an'izao. Jesosy ahoana ty olantsika ty tada, andao ty mba atao an'izao. Fa matetika zavatra misy ao anatin'ny tokantrano rehefa mitranga ny olana de fifanomezantsiny foana ny tena mandeha. Fijerena foana hoe iza ny diso de iza nanao fahadisoana de efa natao foana nge zay nandritra firy taona. Satria efa nataonareo zany. Raha 20 taona ny tokantrano ataontsika hoe le herintaona 2 taona voalohany iny mba milamindamina, herintaona ary ny tena herintaona voalohany iny mba milamindamina. Ny 7 taona tsy nanao afa-tsy mifanometsiny sy mitady iza indray ny fahadiso de rehefa avanina de fampifopony indray de milamina indray iny aloha. Fa ankehitriny
andao mba tsy zay tsony tedaviny tsy mahomby zay fomba fanao izay ary fomba fanao mamoeitra zay mitady zay diso foana izay mitady zay omena tsiny foana izay manao moral foana nareo ange efa tenenina foana rakizy ka io na teneninao impiry io na ahoana io na ahoana tsy mahova azy zany zavatra zany fa ny firosotsika ao anatin'izay fiaraha-mivavaka zay de misy fiatraikany lehibe indrindra ao anatin'ny tokantrano fanampin'izay ary fanina lehibe ho atsika io satria manina rehefa mivavaka ianao rehefa mitarika ny ankohonanao amin'ny fivavahana ianao tena lasa misy fiambenana mihitsy ty vavanao ty hoe tena zara mba miananina reto ankohonako reto za ndray ve ny anondrana eto izy ary ty efa mba mimananina keliko za ndray ve de misy fivoarany na ianao izay mitarika ny ankohonanao na le ankohonanao zay taritinao misy io za tena te laza aminao misy io betsaka nefa nahita betsaka nefa nijoro vavolombelona satria zao afatra zao de efa tany 10 taona lasa ny nomen'ny tompo ihany koa efa nisy vokatra zany de anjaranao ndray zao no misitraka mikasika an'izany ery sy fiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany masoto mivavaka rehefa tonga ny alina mba mifampivavaha ianareo mivady vavaha ianao amin'ny vadinao vavaha ianao any asa vadinao zany nge raha lasa anabavy ary fanina goavana be rehefa misy fifampivavahana tena milazanao fa misy fiarovana manokana mihitsy na mifakapanany anatin'ny toeram-piasana any ary na amin'ny zavatra maro ary fa rehefa tsy misy ny fifampivavahana tsy misy ny fifandraisana tsy misy ny fifaneraserana mora mitsofoka be io fakapana io fa rehefa misy ny fifampivavahana androany ianao vavaka raha pitso arivo ianao vavaka aizary ny fotoana afahana manondrana ao anatin'izany na manondrana ary ny anankiray ao anatin'izany ny arivana iny de efa tsy alaizy hoe tena za ve hifampivavaka nefa zara nanao azao tam'ty vadiko ty sa ve hivavaka nefa izy ary mivavaka ho jereo ty izy jereo ty fomba fivavahana zany ny mandresy lahatra iso de verinareo zavatra kelikely ary zany hoe misy lehilahy masika fiteny ohatra anatin'ny tokantrano fa misy vehivavy mivavaka ho azy amin'ny fony rehetrarehetra ary mangataka amin'ny fony rehetrarehetra ary hitany masony zany zavatra zany milaza anao afa mihoatra no bomba atomika zany bomba atomika tsy mahova fisainan'olombelona jereo napoka amin'ny bomba atomika tamin'ny 1945 fa fisainandra olombelona ihany fisainandra olombelona mbola mitady problema foana jereo tsy mitsahatra mihitsy niady mandraky ny androany fa tsy niazonandra olombelona hipetraka tsara mihitsy ny bomba atomika fa ny fihevitr'Andriamanitra ny fitondrana mbavaka be de be ny vokatra efa niraisina tamin'izany ozy aho hoe anjarantsika indray no misitraka ny amin'izany zavatra zany ka de eto ny afatritsika amarana anazy mahasoto mivavaka mivavaka aza mitsahatra mivavaha mandrakariva mahasoto mivavaka fa mety tsy ho hitanao eo ny valan'izany fa mety mandeha tsikelikely zany mety mahita vokatra eo ihany koa ianao fa ny zava-dehibe indrindra de tsika manomboka miditra ao anatin'izany tontolo zany zay ndray fifampizarantsika amin'ity andron'io ty raha manana fanontaniana ianao ataovy ampy na antsoy ny laharatarby zay fa mipetraka eto ambany eto fa aza atao SMS ary aza atao commentaire mametraka veloma mandra-piona mampahery kely ho an'ny tsirairay avy izay mbola tsy nanao j'aime ny page ataovy j'aime ny page ataovy voir en première misy an'izay option zay ao anatin'ny telefona ao anatin'ny finday anao na ao anatin'ny ordinateur anao de am'izay raha voavoaka ny afatra de tonga de hitanao eo fil d'actualité ho antsika mpanaraka YouTube kosa de manasanao isabone pitsirinao le soratra s'abonner eto ambany eto de raha tsy diso koa misy sary lakolosy eo de rehefa pitsirinao sary lakolosy iny de lazainy YouTube enao raha vao misy vidéo vaovao mivoaka mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa samy tahiny tompo amin'ny manaraka indray veloma tompoko